Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny rano fisotro madio dia fototry ny fahasalamana. Izany loha-hevitra izany no hitondrany ONG Madagascar Development Fund sy ireo mpiara-mombona antoka aminy ny fanomezana fotodrafitrasa rano fisotro madio ny tontolo ambanivohitra eto amintsika toy ity tany Bejofo Mahitsy ity. Ndeo jerentsika ary ny sary. Ponina miisa 700 ao amin'ny fokontany Bejofo, commune ambanivohitra Mahitsy no nahazo rano fisotro madio tamin'ny alalan'ny ONG Madagascar Development Fund ka ny fitondram-panjakana Australiana no namatsy arabolan'ny fotodrafitrasa izay mitentina 130 tapitrisa ariary eo. Notokanana omaly alatsinainy 20 septambra ny fotodrafitrasa ka nanome voninahitra izany lanonana izany teny an-toerana ny ministry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana Daimananjara Joanita sy ny lehiben'ny masoivon'ny Australie monina ny Maurice Ramatoa Susan Coles ary ny mpiandraikitra ny MDF Andriamatoa Brian Donaldson namivady. Nampatsiahivo ny lehiben'ny masoivon'ny Australie tamin'ity fotoana ity fa efa tanàna ambanivohitra miisa 30 mahery no nametrahan'ny MDF fotodrafitrasa toy izao izay niantohan'ny gouvernemanta australiana vola mitentina 700 tapitrisa ariary raha totaly tao anatin'ny 10 taona niarahan'ny MDF sy ny gouvernemanta australiana ny asa ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra malagasy. Asa soa satria asa famelomana izany. Ny ministry ny rano Daimananjara Joanita kosa dia nanao fankasitrahana ny asa ataon'ny MDF sy ireo mpiara-miombona antoka aminy ary nanamafy fa dingana goavana eo amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka aty amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny chef district Nambohidratrimo kosa dia nanantitrantitra tamin'ny mponina ny tokony hitandremana ny fampiasana fotodrafitrasa toy izao mba ateza sy olovan'ny taranaka faramandimby. Anisan'ny nanome voninahitra io fotoana io ny lehiben'ny faritra Nalamanga Mananjara Randriamololona. Tena zavatra mafaly aloha anapetrika dia mahita ny fiarah-miasa avy amin'ny malalatana velany azo tolona manokana amin'izany ny ambassadeur-ny Australie Madagascar miaraka amin'ny Madagascar Development Fund amin'ny fanaovana asa Voalanina ny mponina tao Bejofo tamin'ity fotoana ity ary samy nanao ny fankasitrahana izao fotodrafitrasa iombonana izao.